ny volana martsa taona 2020 fa ny alalantsika rehetra amin'ny alalan'ny tompo nahatratra izao alahady faefatra ao anatin'ny vanim-potoana karena izao. Ny loahevitra van'ny fiangonana rehetra manerana ny sany FJKM mandritra ity volana martsa ity dia ny hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo, mamaly ny faharatsiana ny tompo. Anio dia alahady natokana mitondra ny afatra sy ny ten'Andriamanitra amintsika anio dia ny ray aman-dreny-tanjona mizatra raha eto toerana Andriamatoa Randriambinitsoa Vonjy. Ny diakona sy ny sokady maharitra no manatanteraka ny asa fanompony ary Andriamatoa Rasofy Maralahandry eo amin'ny fitendrena zava-maneno. Dia homany sady ara-liavana ny salamo 2:20 iarahantsika ny fideran'Andriamanitra rehefa fiaona. Toy izany koa ny salamo 150 tovakitsika ao anatin'ny vavaka fifonana ary ny laharana faefatra amin'ny fanekempinoana no iarahantsika rehefa fiaona. Anomana ny fomampanantsika hiatrika ny tompo idera sy ankalaza ny anarana ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voaantso no masina. Ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ako hiara-itsangana isika idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo 2:100 manao hoe faly aho raha misy ireo tampo andesika manetrano Jehova nitongotra efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao Jerosalema ianao Jerosalema izay efa vita tahaka amin'ny tanàna efa voalamina tsara aminy akarany firenena dia firenen'i Jehova lalàna amin'ny Israely izany mba hisaotra ny anaran'i Jehova fa any misy seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandriana mpanjakany Davida mpangatara fiadanana ho an'i Jerosalema ambinina ne izay tianao fiadanana ne ho amin'ny anatin'ny mandanao fanambinana ne ho amin'ny tapanao noho rahavy sy ny namako nanaovako hoe fiadanana ne ho ao anatinao noho ny trano Jehova Andriamantsika dia hitady izay ahatsaranao aho. Amen. Yeah.
zanaka sy fanahy masino andriana naharinay midera sy mitsakanao zahay fa lehibe tokoa ny famindraponao ka afaka miantso ny anaranao masina izahay endre faly tokoa izahay raha afaka mijoro atao atraminao Jehova manome voninahitra anao misaotra anao zahay no fiarovanao sy ny fitiavanao anay misaotra fa lehibe sy be voninahitra ianao Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara foana lehibe amin'ny indrafo ianao ka tsy takatry ny sainay ny fitondranao ny fiainanay Andriamanitra mahery ianao ka mahagaga avokoa ny asa ny tananao misaotra anao zahay ny tantanandianay tamin'ny herinandro lasa iny ka tonga eto an-tranonao hitondra mba afaka amin'ny fiainanay amin'izao herinandro vaovao zao omano maro ny fomam-panahy Jesosy hatreo feno ataon'izao ataovy mifantoka tanteraka aminao zahay mandritra izao fantovam-pavany zao roana tsy hoe eto amin'izao tramonao zao ny fanahy fanelingelenana rehetra tompo satria tahiaonanao zahay dia manao izany ka fanahy masina no anoloranay midera sy ny laza misaotra ary mivoninahitra hatrany taronindrindraka ho mandrakizay amen mipetraka manakambaramintsika ny tompo zao maraizao miafaka aoka hoentsika mpanajana ny teny milaza ny sitrapon'Andriamanitra dia izay arak'izay voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany ny 5:1 sy ny 4:20 manao hoe ary izany no angatahanay mandrakariva ny aminareo mba ataon'Andriamanitsika ho miendrika amin'ny fiantsony ianareo ary ho tanterahiny amin'ny hery ny fankasitrahana rehetra sy ny asan'ny fony mba hankalazainao aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika ary aminareo ao aminy kosa araka ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo amen sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka-karantsika sambatra izay mitandrina ka mifalaza amen sitrapon'Andriamanitra no renesitsika teo izany riavana dia mantsiaro tsy hotanteraka isika ko ankehitriny iondrika amin'ny mpanetretetsika anantona ny tompo ifona sy angataka famelana aminy noho ny tsy famendreantsika ho fiombonatsika dia andeha hiaraka amaky ny salamo faraky amin'ny 50 isika salamo faraky amin'ny 50 ny 5:1 ka hatreo amin'ny 4:20 hiarahantsika ho fiombonana vavaka fifonana amenarany tompo mamindrafo amiko Andriamanitra araka ny fahasoavanao araka ny haben'ny fiantranao noho ny fahadisoa sasao madio aho mba ho afa-kelika ary jiomy aho mba ho afa-pahotana fahataloko ny fahadisoa ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotana taminao dia taminao ihany namitapo ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko mba ho mariny ianao raha miteny ary tsy anatrika ianao raha mitsara ino namerika ny terahanahy ary tamin'ny fahotana ny torotoronina ny reniko ino famarinana ao ambony sitrakao ary fahendrenao miafina no ampahafantarinao aho Diova Jesosy aho mba ampahotana dia adino sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka ampandreneso fifaliana sy faravoravoanao hifalian'ny taolana izay voavatovakinao afen'ny tavanao fahotana ary vonono ny rehetrarehetra ambony fo madio Andriamanitra
ary avaotsy olona marina ny fanahiko ato anatika. Aza manary ahy ihany matreanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko amiko ny fifaliana ny famonjenao ary toany fanamasoto ao. Amen. Tena bebaka marina itsika riavana miaiky ny fahotantsika dia raiso amin'ny finoana sy amin'ny fatokiana ary amin'ny fifaliana ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo antsika miara-mitsangana izy. Hoy tompo amintsika manao hoe ilaza zava-boatendry aho. Jehova nilaza tamiko hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany fa izay natangan'Andriamanitra dia tsy mba ho tratry ny loha. Amen. Koambara rariavana fa voavela ny elokao ny anara-masina ary amin'izao sisa izao dia aza motentsony. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny faotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Thank you.
sanamaso ny finoany koa ho fiombonantsika amin'ireo kristianina maro maneran-tany dia aoka isika iaraka iombona anonona ny fanenkempinoana laharana faefatra manao hoe manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotany izao tontolo izao sy araka ny teniny nataony Andrea hoe efa nahita amin'ny Mesia izahay sy araka ny teniny nataony Natanaela hoe Rabi eo ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny mpanjaka ny Israely sy araka ny teniny nataony Samaritana hoe ny tenanay nandre ka fantatray fa izy ny tontolo izao tontolo izao sy araka ny teniny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao ny manana ny teniny fiainana mandrakizay ary araka ny teniny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitro amen miara-mipetraka isika Andriamanitra ka ho ataontsika ny hira fa 420 dia hiroso amin'ny vavaka fitslovana ny vakiteny ary aoriana ny vakiteny rehetra dia ataontsika ny hira fa 470 ny andininy fahatelo dia ny ray aman-dreny mpitandrina nitondra ny toriteny eto amintsika aorian'izay dia anao ny anjara hirany ny ama Falmegabanareo raky izy tratra ity andro anio ity dao hitsangana isika ary vavaka isika sotranao zahay Jesosy fa afaka mihaino ny teninao indray hampanginy izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao aty anatinay dia ianao Tompo no angatahanay ameno ny saina sy ny fanahinay amin'ny fotoana rehetra izay atrehanay amin'ity anio ity dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany amen ndao hira itsika araka izy ny hira 800 andininy voalohany Andriamanitra irery voninahitra amen napetraka isika iaraka ivavakantsika toko Andriamanitra rainay Andriamanitra be fitiavana sy be famindrapo tokoa ianao olana me anay izao fotoana ahafahanay hiaino ny teninao izao dia
meo anay ny fahendrena tompo, meo anay ny saina matanjaka, ahafahanay hiaina andray ary ampiatra izay teny rehetra avy aminao eo amin'ny fiainanay. Dia ho anao rery ihany ny voninahitra, misaotra tompo. Amen. Miaraka maka ny tesoatra masintsika tompoko, izany dia hitantsika eo amin'ny Jeremia toko faraiky amby roapolo. Jeremia toko faraiky amby roapolo, raisina amin'ny andimony voalohany dia mijanona eo amin'ny fahafolo. Jeremia toko faraiky amby roapolo, andimony voalohany ka hatramin'ny fahafolo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny teny tonga tamin'ny Jeremia avy tamin'i Jehovah fony Sedekia mpanjaka naniraka an'ny pastora zanaky Malikia sy Zefania zanaky Maasela mpisorona hakany aminy anao hoe: masina ianao akany manao hoe: masina ianao makata amin'ny Jehovah ho anay fa miady amin'ny Nebukadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna. Angamba Jehovah anao aminay araky ny asany mahagaga rehetra mba hialany reto aminay. Dia ho Jehovah, ho Jeremia taminy: lazaonareo amin'ny Zedekia hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, indro averiko eo ny fiadiana eo an-tananareo izay entinareo miady ivelan'ny manda amin'ny mpanjaka amin'ny Babilôna sy amin'ny Kaldeana izay manao fahirano anareo, ka angoniko ho avoan'ny tanàna ity ireo, ary izao no hiady aminareo amin'ny tanàna ahinditra ny amin'ny ahinditra amin'ny sandry mahery ary amin'ny fahavinirana sy ny fisafoana ary ny fahatezerana mirehatra, ary amely ny mponina amin'ny tany ity aho fa olona na biby ho fatiny arety mandringana izy, ary rehefa afaka izany ho Jehovah Sedekia mpanjakan'ny Joda sy ny mpanompony sy ny vahoakany, ary izany sisa tsy maty ny arety mandringana sy ny sabatra sy ny mosary amin'ity tanàna ity dia atolotro eo an-tanan'ny Nebukadnezara mpanjaka Babilôna sy eo an-tanan'ny fahavariny sy eo an-tanany izay mitady ny ainy, dia amely azy amin'ny lelan-tsabatra ireo fa tsy hitsitsy na hiantra azy, ary amindra fo ary azy na amindra fo aminy. Ary ity firenena ity dia ilaozanao hoe: izao no lazain'i Jehovah, indro ataoko eo anohanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana. Izao mbola mitoetra eto amin'ity tanàna ity ihany, dia ho fatsabatra sy mosary ary arety mandringana, fa izay mivoaka anatona ny Kaldeana, voakanaraka ny Kaldeana izay manao fahirano anareo kosa dia ho velona, ka ny ainy no babony. Fa efa manodidina ity tanàna ity aho ahatonga loza aminy, fa tsy soa hoy Jehovah. Atolotro eo an-tanan'ny mpanjaka amin'ny Babilôna ity ka hodorany amin'ny afo. Amen.
filazantsara araka ny lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny roapolo. Filazantsara araka ny lioka toko faraika amin'ny roapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny roapolo. Ary raha mahita ny Jerosalema voadidiny miaramila ianareo dia aoka ho fantatrareo fa efa mbiakaiky ny fandravana azy. Ary izay any Jodia amin'izany andro izany aoka handositra ho any an-tendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka handositra ho any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ho an-tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba hatanteraka izay rehetra voasoratra. Fa lozany be voka sy ny taizakely amin'izany andro izany, satria isy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Dia ho ringana amin'ny lela-tsambatra izy ka ho entina ho babin'ny firenena rehetra, ary Jerosalema ho itsahany jetilisa mandra-pahatateraky ny andron'ny jetilisa. Epistily faharoa ho amin'ny Tesalonianina. Toko voalohany raisitsika eo amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny faharoambinifolo. Epistily faharoa ho an'ny Tesalonianina. Toko voalohany raisitsika eo amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy faharoambinifolo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo ry rahalahy, fa mahamendrika izany satria mitombo fantatry ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Ka reharehan'ny tenanay ianareo eny amin'ny fiangonan'Andriamanitra noho ny faharetanareo sy ny finoanareo amin'ny fanendrehana rehetra izay manjo anareo sy ny fahoriana izay hiaratanareo. Famantarana ny fitsarana marin'Andriamanitra izany mba atao ho miendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, sady izany koa no hiaretanareo fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny amaly fahoriana izay mampahory anareo, ary ny anome fitsaharana anareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjely ny heriny amin'ny afo midedadeda amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsarany Jesosy Tompontsika, dia olona izay hiaran'ny famaliana marina, dia fahaverezana mandrakizay avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny voninahitsy ny heriny, raha tonga izy mba ankalazaina eo amin'ny olony masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany, satria ninona ny fanambaranay taminareo. Ary izany no angatahinay mandrakarivany aminareo mba ataon'Andriamanitsika ho miendrika ny fiantsoana ianareo ary ho tanterahiny amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana, mba ankalazaina ao aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika ary ianareo ao aminy kosa araky ny fahasoavan'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana nao ny fahamarinana. Mialoha ny andrenesantsika ny afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra dia miara-mitsangantsika hanao ny hira fa 420 sy 300 ny andininy fahatelo. 420 sy 300 ny andininy fahatelo. Alleluia.
afaka mipetraka ny fiangonana. Ho ampitomboana ho aminareo hatrany ry avako malala ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ity alahady ry avako malala no alahady amaranantsika amin'ny fandiniana ny lohahevitra manao hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo. Aoka ry hisokatra eo anoloanao ny bokin'i Jeremia mpaminany toko faharaiky amin'ny 20 ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 10 izay efa novinaky tamintsika teo. Iray volana izay ry avako malala no nandiniantsika io lohahevitra io ary nanivozantsika hafatra maro samihafa tamin'ny alalan'ireo fampianarana sy toriteny rentsika. Tamin'ny alahady voalohany tadidiko tsara mitandrina raha ny toriteny teto dia nanamafy sy nanambarany amin'ny hoe tsy dia Andriamanitra loatra akory mamaly ny faharatsiana fa Andriamanitra masina izy ka mankahala ny faharatsiana. Andriamanitra masina izy ka mankahala ny faharatsiana. Ary amafisina amin'ity an'io ity izany fa tsy dia mpamaly ratsy loatra Andriamanitra fa ny loza sy ny faharatsiana izay miseho eo amin'ny fiainantsika dia tsy inona akory reny fa vokatry ny nataontsika ihany. Vokatry ny nataontsika ihany. Tsy voalaza eo amin'ny perikopa moa fa mitohy ery amin'ny andininy 4:10 tapany farany amin'izao Jeremia toko faharaiky amin'ny 20 zao ny hoe fahamaly anareo araka ny vokatry ny asanareo ao ho Jehovah. Amafisy ny Paoly apôstôly zany any amin'ny Galatiana toko 9 ny andininy 7 manao hoe aza mety ho fitahany ianareo. Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona ihany no tsinjaina. Sitraka indrindra ry avako malala ny anananao fifantohana tsara ao anatin'izao toriteny zao mba ho fantatrao ny marina ka tsy ho ringana ianao fa nanataridalana ny amin'izay afafinao eo amin'ny fiainana mba hijinjanao vokatra tsara ao aoriana. Adinoy ihany izay mety loka tsy masaka ny an-trano. Avelao any izay mety hoay adinina nanidiny trano na ny fiara fa aoka ianao hifantoka ahafantaranao ny marina. Hamaly ny olona araka ny nataony Andriamanitra. Izay ny lohahevin-dehibe hoentsika ao anatin'izao toriteny izao. Hamaly ny olona araka ny nataony Andriamanitra. Zavatra roa ry avako malala no resantsika. Ny voalohany dia izao: hamaly ny olona araka ny nataony Andriamanitra ka tsy hisy ho hafa-maina. Hamaly ny olona araka ny nataony Andriamanitra ka tsy hisy ho hafa-maina. Fa ho resantsika eo amin'ny tapany faharoa kosa: hamaly ny olona araka ny nataony Andriamanitra fa hisy ho velonaina ihany. Andeha ary hidirantsika ny afatra voalohany ao anatin'izao toriteny izao. Hamaly ny olona araka ny nataony Andriamanitra ka tsy hisy ho hafa-maina. Manomboka eo amin'ny andininy 13 ka hatramin'ny andininy 17 ry avako malala no ahitantsika izany, ary ny andininy 10. Fa inona moa ny zavatra nisy sy ny zava-misy eto amin'izao tantara izao? Raha vakina eto amin'ity andalana perikopa voalahatra ao antsika ity fotsiny dia somary manjavozavy ihany hoe fa naninona koa ary ny dia mivadika Andriamanitra. Fa tsy maintsy tarafina ry avako malala hoe inona moa ny zava-nisy tany aloha. Ary voalaza ao anatin'ity bokin'i Jeremia mpaminany ity fa efa tafahoatra loatra ny faharatsiana izay nataon'ny mponiny Joda teo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy kely tsy lehibe, tsy lahy tsy vavy, tsy vahoaka entina tsy mpitondra fa dia niaina tao anatin'ny faharatsiana ary niodina tamin'Andriamanitra izy ireo. Nijangajangana no mpisampy ary tsy niaino an'Andriamanitra. Zany ny zava-nisy. Fa ny tena loza ary ireo mpamina sy mpisorona izay nantenaika nirina indray no toa voamena ampivandravandra. Fa inona moa no nataon'izy ireo? Izy ireo izay tokony hitarika amin'ny vahoaka ny hiala amin'ny faharatsiana mba hanatona an'Andriamanitra indray no namina ny sandoka, namina ny zavatra tsara ho amin'ny vahoakany, anka dia niaina sy ny lona tao anatin'ny faharatsiana ihany ny vahoaka. Vokatra izany rehetra izany dia feno ny kapoaka an'Andriamanitra. Feno ny kapoaka an'Andriamanitra. Araka mofinaina tamin'ny lakamisy teo an'izay namaky dia Andriamanitra mihitsy no milaza fa mahaloloy sy maharikoriko izy ny amin'ny faharatsiany reto vahoaka ny Joda reto. Mahaloloy sy maharikoriko izy ny amin'ny faharatsiany reto vahoaka ny Joda reto. Ary ny tena zava-doza ary dia nambarany eo amin'ny Jeremia toko 5:10. Sitraka indrindra ry avako malala ny anokafanao izany. Jeremia toko 5:10 ny andininy voalohany ihany no andeha iarahantsika mamaky.
eo aloha kely eo misy azy. Jeremia toko 10:20 ny 1:1 ihany. Zava-doza ry avaka malala zao tenin'i Jehova zao. Fa inona hoy izy? Andeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy Jehova tamin'i Jeremia, na dia Mose sy Samuela aza no mitsangana eto anatrehako dia tsy ankasitraka ity fireneny ity mifanahiko io. Roaitsy eo anatrehako izy, eny aoka hialy izy. I Mosesy dia anisan'ny olona tena mpifona indrindra dia tahaka izany koa Samuela. Ary Mosesy no nahavita nanova ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra. Raha nyteny Andriamanitra hoe ho aringako reto fa hanangana olona avy amin'ny taranaka ao aho, dia nifona tamin'Andriamanitra i Mosesy ary niova tamin'ny fanapahan-kevin'ny Andriamanitra. Fa eto Andriamanitra satria feno ny kapokany dia tsy niodina tamin'ny fanapahan-keviny izy, fa niteny tamin'i Jeremia mpaminany hoe na dia Mosesy sy Samuela aza no mitsangana eto anatrehako dia tsy ankasitraka ity fireneny ity mifanahiko. Zany ry avako malala ny zava-misy, mila fantarintsika aloha izany. Ary ho azitsika tsara ny zavatra ambara eto amin'izay perikopa manoloana antsika izao. Eto amin'izay perikopa manoloana antsika izao indray dia nampaniraka olona tany amin'ny Jeremia mpaminany i Zedekia mpanjaka hoe mba handana indray aloha anontanio Jehova, so mba hanao fahagagana tahaka ny fanaony hatrizay izy, fa indro ny Babilonianina efa manodidina ny tanàna. Dia namaly tokoa moa Jehova tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany, fa tsy araka ny natenain'ny olona mivalina. Fahagagana hafa kely saingy fahagagana mampihorokoditra. Fa inona ny zava-nisy? Eo amin'ny 5 amin'izao perikopa antsika izao, ny zava-nisy dia zao: nitsangana ho fahavalon'ny vahoaka ny Andriamanitra. Zava-doza zany ry avako malala. Nitsangana ho fahavalon'ny vahoaka ny Andriamanitra. Hoe voasoratra eo amin'ny 5 hoe izao no hiady aminareo amin'ny tanana inditra sy ny sandro mahery, ary amin'ny fahavinirana sy ny fisafoahana, ary amin'ny fahadezerana. Maka endrika olombelona Andriamanitra eto, dia alay sary an-tsaina zany endrika Andriamanitra zany. Hiady aminareo amin'ny tanana ahinditra sy ny sandro mahery. Sahala amin'ny hoe ny tanana dia tsy afaka mivokina, tsy afaka minitra ny ozatra, mampiseho ilay bokin'ozatra eto raha tsy maninona ny tontondry aloha, mivokina ny tontondry. Zany zany ny endrika Andriamanitra hita eto, mivokina ny tontondrin'Andriamanitra. Ary ny endriny dia tsy endrika falifaly, fa endrika fahavinirana, endrika fahatezerana. Sahala amin'ireny mijery horonan-tsary iny zany tsika mamaky izao tantara izao, hoe novonoiny deba mivady aman-janaky ny rôlina. Zay moa izy ary dia tezitra ny rôlina, dia ho avy izy amin'ny angady sy ny arina, ampiasa ny heriny sy ny fahefany rehetra, ary izay mifanena aminy dia ho aripany avokoa. Dia izany moa no ampahany voalohany amin'izao toriteny izao hoe hamaly ny olona araka ny nataony Andriamanitra, ka tsy misy ho inona izy teo, tsy misy ho hafa-maina, tsy hisy ho hafa-maina. Endrika tahaka izany ry avako malala ny endrika Andriamanitra. Tsy hisy ho hafa-bela rehefa Andriamanitra no hamaly ny olona araka ny ataony, fa hiara ny fahatezerana sy ny fahaviniranaandriamanitra. Ary dia mely tokoa moa Jehova, hitantsika eo amin'ny 9 fa namely tamin'ny arety mandringana izy. Moramora ihany ny ahenona an'ilay teny hoe mamely, fa tsy izay loatra ny tena tiana ambara eto, fa hoe handringana amin'ny arety mandringana izy. Ary tsy vitan'izany fa izay rehetra sisa tsy matin'i Jehova dia ampiakariny ray ny fahavalo eo amin'ny 7. Ary eo fahavalo avy dia mely tsitsitsitsy sady tsy hiantra na amindra fo, tsy hisy ho hafa-maina. Ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo, amin'ny fotoana izay ivadiantsika amin'Andriamanitra kay dia lasa mananga-pahavalo an'izy isika, mananga-pahavalo an'Andriamanitra. Tena fampianaran'ny fiangonana rahavavy katolika amin'ny vanim-potoanan'ny karemy tahaka izao dia ny hoe isaky ny manota isika, isaky ny manao ratsy eo anatrehan'Andriamanitra isika, dia mamerina mamantsika an'i Jesoa indray eo amin'ny hazo fijaliana. Mamerina mamantsika an'i Jesoa indray eo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa tsy mihaino sy tsy mankatoa an'Andriamanitra isika, dia hivadika ozina ilay fitahiana izay notononony tamintsika tsiraray avy. Dinio anie zao zavatra izao hoe tsy voasoratra va, fa i Jehova mihitsy ny teny hoe izao no hiady ho anareo, fa ianareo anginy.
fa mitsimbadika ny tantara eto ary tsy hiady ho anareo tsony Jehova fa hiady aminareo. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, fahavalo rososina no atsangatsika raha vao manao ratsy eo anatrehan'Andriamanitra isika, ka dia tsy ho afamaina isika fa andray sy hibabo mivokatra izany. Ary ny aoka tsy ho adinotsika tsiraray avy, fa i Jesoa aza tsy nanota, tsy mba nanao ratsy, kanefa dia tsy afamaina tamin'izany famalian'Andriamanitra izany, fa nalaim-baraka teo ambony hazo fijaliana noho ninona, noho ny fahotako sy noho ny fahotanao. Mino ary avako malala eo alohan'izany afatra zany, fa efa fantatsika sahady zao ny tokony atao, satria efa fantatsika ny zava-nisy sy ny zavatra misy manoloana ny faharatsiana izay atao eo anatrehan'Andriamanitra. Famonona mahamenatra no nahazo an' Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana, no ny amin'ny fahotako sy no ny amin'ny fahotanao. Izany no nahavelinainantsika, izany no nahavelinainantsika. Ary izay ry havako malala no andeha hidirantsika amin'ny tapany faharoa amin'izao afatra izao, ny amin'ny hoe mamaly ny olona araka ny nataony Andriamanitra ka isy ho velinaina. Mamaly ny olona araka ny nataony Andriamanitra ka isy ho velinaina. Manomboka eo amin'ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny sy ny andinin'ny fahasivy no ahitantsika izany. Na dia mafy aza ry havako malala ny fahadezeran'Andriamanitra izay niady tamin'ny olona, dia tsy naringana avokoa akory, tsy naringana avokoa akory, fa nisy toromarika nomeny mba isy ho velinaina. Inona ilay toromarika? Eo amin'ny andinin'ny fahasivy ny toromarika izay mbola mitoetra eto amin'ity tanàna ity ihany dia ho fatitsabatra sy mosary ary arety mandringana, fa izay mivoaka anatina ny kaldiana kosa no velona ka ny ainy no babana. Eo amin'ny andinin'ny fahasivy no ahitantsika izany. Ilay teny hoe mitoetra ao an-tanàna sy mivoaka ao an-tanàna no andeha ho azavaintsika miaraka amin'izay voasoratra ao amin'ny Lioka 2:20 ny andinin'ny 2:20. Perikopa voalahatra ao antsika tamin'ity androany ihany zany. Perikopa Lioka 2:20 ny andinin'ny 2:20. Andeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny teny. Lioka 2:20 ny andinin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary izay any Jodia amin'izany andro zany aoka handositra ny atendrombohitra, ary izay ao Jerosalema aoka handositra ao any ivelany, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony. Ireo ny toromarika izay omen'ny Tompo mba hisy fahavelomana. Raha arabaky teny dia tsy tany Palestina ihany kory ny hoe rehefa misy fahavalo manafika dia mandositra any an-tsaha, fa hatraty Madagasikara ara dia misy tahaka izany ny hoe rehefa mampiomana ny dalo hoe ho avy zahay dia lasa miafina any an-tsaha any anaty ala ny vahoaka, indrindra moa fa ny zaza amam-behivavy. Fa ny hevitra ara-panahin'izao tenin'Andriamanitra manoloana antsika izao kosa dia izao: Jerosalema dia ambara fa finenan'Andriamanitra, satria taony nisy tempoly. Fa noho ny faharatsian'ny vahoaka dia tsy moninao Andriamanitra, satria masina izy ka mankala an'iny, mankahala ny faharatsiana. Tsy nety noho ny natao tsony Andriamanitra, ary dia ho avy andrava ny Jerosalema izy. Dia izay te ho velona zany dia tsy mijanona ao an-tanàna intsony, ka hiara ny fahadezeran'Andriamanitra fa mandeha mitsoaka. Zany zava-nisy tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora. Mba ho velona ilota mianakavy dia tsy maintsy maninona izy? Nandeha nitsoaka ny tanàna. Ary zany ihany koa ny zava-nisy hoe asaina mandositra ny atendrombohitra ka tsy hitoditodika intsony izay rehetra te ho velona. Ny tendrombohitra moa araka ny soatoavina Jiosy dia any ny fotoana izay mety ahafahana mihaona amin'Andriamanitra. I Mosesy ohatra nahita rome mirehatra tao atendrombohitra dia nanantona izy, ary rehefa nanantona izy dia tafahoana tamin'izy, tafahoana tamin'Andriamanitra izy. Rehefa niakatra avy any Egipta ihany koa ny zanak'Israely dia tao atendrombohitra Sinay, ary tany atendrombohitra nihaona Mosesy tamin'i Jehova ka nanomezana ny didy folo. Fa tsy vitan'izany, fa i Jesosy Kristy koa talohany nanenjehana azy dia nandeha mivavaka tany atendrombohitra Oliva tao amin'ny sahanankiray antsoina hoe Getsemane. Izany hoe misy lanja lehibe teo amin'ny fiarahamonina Jiosy ny tendrombohitra. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, toromarika mazava zany no omen'ny Tompo antsika hitoetra ao amin'ny faharatsiana, izay le hoe mitoetra ao Jerosalema, hiandry ny famaizan'Andriamanitra sy ny fandringanan'Andriamanitra va, sa handeha handositra
hiala amin'ny fahatezeran'andriamanitra, hitoetra amin'ny faharatsiana hiandro ny fahamaizan'andriamanitra, sa handositra hiala amin'ny fahatezeran'andriamanitra. Izany ny safidy omen'andriamanitra eo amin'ny andinin'ny fahavaliny amin'ny hoe indro ataoko eo anolohanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana. Ataoko eo anolohanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana. Ny fanontaniana dia izao, andositra ho aiza nefa? Aiza ny toerana tsy ahitan'andriamanitra anao? Tsy ilay mandositra ara-baky teny akory, ilay mandositra resahany eto. Fa ny fandisirany eto dia tsy inona akory, fa ny fanapahan-kevitritsika hiala amin'ny fahotana ka hibebaka marina eo anatrehan'andriamanitra. Zany ihany no any lalatokana ahafahantsika mandeha mandositra ny fahatezeran'andriamanitra. Ny Elikibaboana ho ny teny razantsika motirary. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, velonay na isika izao. Kanefa aoka tsy ho adinitsika ny tenin'i Jesosy amin'ny hoe ataonareo fa ireny Galileanina izay miviraviran'ny Pilato ireny no mpanota mihoatra noho ny Galileanina rehetra, na ireny 7 tao Siloama izay nianjerany tilikambo ireny no mpanota noho ny olona rehetra. Tsy hoy izao aminareo, hoy Jesosy Kristy io, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa. Ry havako malala, ireo faharatsiana rehetra mamatitra anao azy, handosiro dia manatona an'Andriamanitra. Zany no hevitry ny hoe aoka izay any Jodia handositra ho aiza ho any an-tendrombohitra. Ireo toerana rehetra izay mbola mety tsy foinao, tsy haiko na any amin'ny bara, na any amin'ny fampiadiana koa isan-kalahady, na amin'ny toerana maro samihafa izay efa hita fa hiaina amin'ny faharatsiana, afoy izy teny izao dia mbola tsy vinitra aminao Andriamanitra. Fa izany no hevitra ambara ao amin'ny hoe aoka izay ao Jerosalema handositra ho any ivelany. Ary io faharatsiana izay efa nandraisanao fanapahan-kevitra, aza hiverenana intsony. Ireo faharatsiana izay efa nandraisanao fanapahan-kevitra, aza hiverenana intsony. Fa ny ambony no miverina amin'ny efa na lohany, ary ny kisoavavy efa ny sasa no miverina maninona indray ho ny soratra masina. Miosopotaka indray. Hitantsika izany any amin'ny Petera 2:2 ny andinin'ny 2:20. Izany no tiana ambarany amin'ny hoe izay any an-tsaha aoka tsy hiakatra ho ao an-tanàna intsony. Ry havako malala, vanim-potoana mihetsy izao handinihantsika tena tsara eo anatrehan'ny Tompo ka hibebahantsika fa rehefa mibebaka marina mantsy isika ka hiverina indray amin'ny Tompo dia tsy manosy-botanana antsika izy, tsy manosy-botanana antsika izy ary vonina ny andray antsika. Rehefa mibebaka marina isika dia ho averin'Andriamanitra indray ny tantara ka tsy hiady amintsika intsony izy fa hiady ho antsika. Zany ry havako malala no hitaomana antsika. Tsarovy fa natahaky ny ahoana faharatsitsika ka amin'ny fotsika no hibebahantsika ary ny fotsika no triatriaritsika fa tsy ny fitafitsika dia indray mpimasomonja ihany ny fahatezeranaandriamanitra. Indray mpimasomonja ihany ny fahatezerany fa mandrakizay kosa ny famindrapony. Izany ny voasoratra ao amin'ny Isaia 4:4 ny andinin'ny 7 sy ny 9 manao hoe indray mpimasomonja no nahafozako anao fa amin'ny indrafo lehibe kosa no ampidiko anao. Tamin'ny firetan'ny fahatezerako no nanafianako nitavaka taminao indray mpimasomonja fa amin'ny famindrapo mandrakizay no amindrako fo aminao. Ry havako malala, raha fitinina ary izay rehetra voalaza dia noresahantsika tao amin'ny tapany voalohany teo fa mamaly antsika tokoa araka ny nataontsika Andriamanitra ka tsy hisy ho afamaina amin'izay ratsy ataon'ny tsiraray. Tsy hisy ho afamaina amin'izay ratsy ataon'ny tsiraray. Ny ratsy ataonao amin'ny tenanao tsy maninona fa ianao ihany niaran'izany. Ny ratsy ataonao amin'ny hafa mety azonao famelan-keloka indrindra moa raha kristianina izy. Fa ny ratsy ataonao amin'Andriamanitra kosa dia hanangananao fahavalo an'Andriamanitra ka tsy ho afamaina ianao soa nefa fa teo Jesosy. Soa fa teo Jesosy ny solo ny elokitsika, ny babo ny trosantsika rehetra ary velinaina isika. Koa raha velinaina isika, izay ny resantsika tao amin'ny tapany faharoa dia izao. Misy zavatra andrasan'ny Tompo ampikisoa aminao. Ny fahavelomako sy ny fahavelomanao dia sansa omen'Andriamanitra atsika mba hahafahantsika indray mibebaka eo anatrehany. Ry havana aza manjeny andro lava ary ka manao toy ny fitenena ny razantsika manao hoe nitodim-bola ho ela ve ny tsy hanaovan-dratsy. Fa tsarovy araka nambaran'i Jesosy fa efa mbi akaiky ny farany.
efa mbiakaiky ny farany ny mission zay tena nampanaovana ny Jeremia mpaminany dia any amin'ny Jeremia toko voalohany ny 10 handrodana sy andrava anjera sy anongotra ary rehefa avy eo dia amboly sy anorina dia mety za ry avako malala iasan'ny tenin'Andriamanitra mba ho arodana mba ho ravana mba ho azera sy ongotana zay rehetra tsy metimety any amintsika tsiraray avy zay faharatsiana tsiraray any amintsika tsiraray avy ary rehefa izay dia io tenin'Andriamanitra zay manongotra io ihany no amboly sy anorina fiainam-baovao atsika ao amin'i Jesosy Kristy. Ataovy mafaitra sy maharikoriko anao aloha ny faharatsiana dia ho tonga mamy aminao ny fitiavan'Andriamanitra fa tsy ho tonga mamy mihitsy ny fitiavana an'Andriamanitra raha tsy mangidy aloha ny faharatsiana sy ny fahotana. Rehefa tena mibebaka kosa nefa ianao, rehefa tena mibebaka ianao dia atrakao ny loha aza mitanondrika itsony fa tahaka ny nampidian'Andriamanitra ireto vahoaka ireto rehefa avy ny faiziny no itenenan'Andriamanitra amintsika ihany koa manao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao koa izany naparetako famindrapo anao. Mahereza ary avako malala fa efa fitiavana mandrakizay no nitiavan'Andriamanitra atsika ary izany napareta amin'ny famindrapo atsika ary andeha ary ka amin'izao sisao dia aza manota itsony ary ny angatahana mandrakariva hoy Paoly apôstôly dia mba ho ataon'Andriamanitra mendrika amin'ny fiatsonany ianareo. Ho azy Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho amintsika tsiraray izay ankasitrahany kosa izany afatrany izay manatsofina aoka izy iaino izay lazay ny fanahy ao amin'ny fiangonana. Amen. Isa
fiainako ianao Fanilu Sifa Zavani Aliku Heriku Derawanau Itumpuku Lazawanau Panzakaku Heriwanau fiainako ianao irosoa amin'ny vavaka fangatantsika riavana iary vavaka isika sotranao zay Andriamanitra tamin'ny afatra nampitainao anay Andriamanitra masina tokoa ianao ka mankahala ny faharatsiana rehetra fa soa fa teo ianao Jesosy mbola omenao toky izahay avazonao aminay mandrakariva ny famindraponao satria raha zay faharatsiana rehetra efa vitanay izay no jinjainay dia horingana tsy misy izahay nefa dia mahatoky izay manana anao mahatoky izay miantehitra aminao mahatoky izay mifikitra aminao fa dia hiala amin'ny ratsy nataonay tokoa izahay Jesosy azahoanay ilay fiainana mandrakizay izay fanomaninao anay miaraka aminao dia misaotrany amin'ny fifaliana tolotra ao anay voavonjinao ny angatahanay aminao tompo dia manjaka ato am-ponay monena ty anatinay ary aza mahasaraka anay hoentinay ambavaka aminao ny fiainanay ankehitriny jereo ny fiainany tsirairay Jesosy ny fianakaviana tsirairay ireo ray mpianakaviana rehetra ny reny mpianakaviana tsy ankanavaka ny ankohonana tsirairay avy amin'ny pahirezo izy ireo Jesosy aza vela hoketraka na amoy fo aza vela hitanondrika na hokivy manoloana ny fahasairanana samihafa amin'ny andavanandro mpiainanay
aoka ny fiadananao a no anapaka mandrakariva ho ampon'ny mpanomponao a sy eo amin'ny isatokantrano tsirairay avy ampiroboroboy ny asa fivelomany tsirairay avy omeo fahasalamana ireo marary je ireo manokana ireo manano tena sy ny zazakamboty Jesosy ireo izao anatin'ny fahoriana noho ny famoizana avatiana ampahirezinao izy ireny ireo tanoranao marobe na ao anatin'ny fianarana na ireo izay efa miasa ao koa ireo mitady asa ireo izay manana fikasana rehetra Jesosy meteza hiaradia amin'izy ireny ianao atao mitoky aminao izy ireny a ka dia ny anaranao irery ihany a no atsony amin'ny fotoana rehetra ny fiaina amin'ny fiangonanay ny mpitandrina menakavy ireo sampana rehetra misy eto amin'izao fiangonanao zao dia ankininay tanteraka aminao Jesosy ny asa rehetra izay tanterahana omeo ery izahay ahafahanay mifantoka amin'ny tena iraka nampanavonao anay dia nizara amin'ny filazantsaranao amin'ny manodidina anay hitaomanay olona ao ambalanao ka hazava sy amirapiratra tokoa anety fiangonanao ity a hijoro sy hitondra fahazavana ho an'ny hafa amin'ny alalan'ny teninao ireo mpitondranay ny firenenay izay mandalo fahasairanana sy fahantrana lalina ankehitriny dia entinay ambavaka aminao miasa mahery amin'ireo mpitondra ireo ianao Jesosy mba ho tolo-tsaina avy aminao irery ihany a no arahan'izy ireo ankehitrino ary izay dia indro manavao indray ny fanoloran-tenanay ho anao mba ho mpanompo mahatoky tsy menatra fa mijoro tena iraka ao Kristy a miasa mahery aty anatinay nao fanahy masina arovy izahay midira ty amponay ka antanterao ny sitraka ao fa mahatoky ny fitondranao sy ny fitantananao zahay ny fiainanay rehetra dia tianay ho fiainam-piderana ho fiainam-panompona ary ho fiainam-pankalazana ny anaranao koraisy zany a ho anitra kasitranao amin'ny anaranao Jesosy zokinay a nanaovanay izany vavaka izany izay mbola akambanay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao anay manao hoe rainay ozy any an-danitra mbo masina ny eny anaranao tonga ny fanjakanao atao any eny sitraponao ety an'ny tany taky ny any an-danitra moaneny io izany nasaza ao anay ary mamelana elokay tahaky namelanay izay meloka taminay raza mitondra anay amin'ny fahakapanao manafahanay amin'ny ratsy manao ny voninahitra ary voninahitra mandrakizay amen so tsika ry havana dia hiroso amin'ny raharahany fiangonana tonga amin'ny fotoantsika rehefana sy ilasana ny raha ny fiangonana izany dia atomboka amin'ny famakiana ireo taratasy maro samihafa izay voaray dia isy ny fanentanana avy ao amin'ny STK avy eo amin'ny komitiny akan'ny Albert Daniel ary ndray aman-drem-pitandrina no amarana ny raharahany fiangonantsika ampatsivy ny sika sampana fa afaka mandalo amin'ny fandrarana andray ny fitsiaro 2024 ho antsika izay nandranjara tamin'ny fividiana fromage no varotany FRP dia azontsika arotsaka ao am-pandeha didi Caroline ny vola vidin'ny fromage ary ny fromage kosa dia alaina ao amin'ny trano fisainana ao amin'ny fandrarana isy ny fivorian'ny mpandray an'io zao maraina izao ary isy ny fivorian'ny biraom-piangonana ny alahady 7 aprily 2024 isy ny fitoam-pivavahana ny alahady 7 mars manomboka amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny FJKM katedraly kely ho fitondrana ny firenena noho ny fankalazana ny 7 mars 1770 isy ny fiofanana izay karakirain'ny mpiara-mamaky ny baiboly izay ho tanterahana manomboka ny alatsinainy 20 mars hatramin'ny 2 aprily ao amin'ny foibe ny FMBM ao Antaninarenina anio alahady 17 mars no andro ankalazana ny asa fifandraisana sy fahampalalam-baovao ny FJKM na AFIFAB FJKM ny sampaty synodam-paritany dia antanteraka fionambe ny asabotsy 3 aprily ao amin'ny Batobitry Sambomanambola manomboka amin'ny 7 maraina araka ny sorotrasan'ny ARM dia isy ny fizarana sakafo ho an'ny madiniky ny tompo izay ho tanterahana ny alarobia 9 aprily 2024 izany dia ho tanterahana ao amin'ny FJKM Ambohijafy fanantenana
Ny sekolalady ao amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana dia mandray ny lisitry ny mpianatra no fanadinana ny talata 7 aprily 2024. Ny sekoly fanomanana laika kosa dia antanteraka ny tafika masina izay fanaon'izy ireo ny 12 ka hatramin'ny 20 jona 2024 ho avy izao. Aoka isika mba samy homana ny amin'izany. Avy amin'ny sefala ihany, ny sefala Andianiaro dia anatanteraka fanompo-pivavahana ny asabotsy 2 aprily 2024 manomboka amin'ny 7 sasany ao amin'ny FJKM Mahazoarivo. Ny fifirian'ny faritra Varatrandoaly dia ho tanterahana ao amin'ny FJKM Ambomalaza Firaisanakanana vaovao ny asabotsy 13 aprily 2024 manomboka amin'ny 7 maraina. Taratasy avy eto amin'ny fitandremantsika. Ampatrifintsika ray aman-dreny sy mpikambana amin'ny tany-ketsa fa anio aorian'ny fitopim-pivavahana maraina no antanterahana ny Assemblée Générale voalohany amin'ity taona ity. Ny STK dia antanteraka vokatra fanaony isan-taona ny alahady 3 aprily ho avy izao. Misy ny valopy sy hozaraina amintsika ary koa ny isy ny fivarotana goûter tahak'izay efa mahazatra. Ilazantsika fa isy ny asa sy famparezana tanterahany safifa aorian'ny fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo. Asaina kosa ny Dorcas eto amin'ny fitandremana fa ny fivorian'ny Braon Dorcas efatrano dia ho tanterahana ny talata 7 aprily 2024 manomboka amin'ny 2 tolakandro eto amin'ny fiangonantsika FJKM Ambavady amin'ny Tafo. Mampatsiano vao miara-ny fanitsana fa amin'ny isaky ny alady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavoaza ny karatra mpandray. Manasantsika mpandray araka izany hitondra saritapaka roa sy ilay karatra mavokely ahafana manantanteraka izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina nantona ny voamera ao amin'ny tokotany Atsinanana isaky ny alady fandraisana. Ny mpikambana ao amin'ny Antsambavady amin'ny Tafo dia anteraka fianaran-kira ny alady 17 martsa manomboka amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny tokantranony Silofsilala dizaine. Avy amin'ny hafa aroso amin'ny 2 ora sasany ny fandraisana ny ankizy anio ary amin'ny 3 ora kosa ny Assemblée Générale. Ivory ny birao aorian'ny fitopim-pivavahana zao marain'izao tanterahana eto amin'ny trano fiangonana. Sekolin'ny tenin'Andriamanitra dia mampatsiahy antsika fa ny fiofanan'ny mpampianatra sekolalahady dia ho tanterahana ny 10 aprily aorian'ny fanompo-pivavahana maraina izay ho tanterahany Pasteur Onja ao amin'ny akany Ralbert Daniel. Ilazana ny birao ny volana sikitana mba hijanona aorian'ny fanompo-pivavahana maraina fa misy ny fivoriana izay ho tanterahantsika. Atsiona ny mpikambana ao amin'ny SLK sy Orezevonana Tevondarana mba ho tonga hamonjy ny fivoriam-be voalohany ny 2 aprily 2024 ao amin'ny akany Ralbert Daniel manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Ny lola sy ny dekona ao amin'ny Skajantso dia antanteraka fanomanam-panahy ny sabotsy 2 aprily 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny akany Ralbert Daniel. Taratasy filazana fanorena tokantrano. Ramatoa Andrianarivelo Ilona Valina, Ramatoa Rasoanjanahary, Andriamatora Laiteferana Abel Rajoary Mivady ary faly mampandrehantsika ny fanamasinana fanambadian'ny zafy ny zanany Andrianarivelo Iloniaina Jonathan sy Ralaiteferana Enjo Armanana izay ho tanterahana ny sabotsy 7 aprily 2024 manomboka amin'ny erika 12 ora sasany maraina eto amin'ny trano fiangonantsika. Ary farandrevana taratasy fisaorana. Aza matahotra ianao fa momba anao ao, mampahery anao sady mamonjy anao, eny, mitantana anao amin'ny tanànakavanan'ny fahamarinako ao. Isaia 1:20. Ny zanany, ny zafiny, zafiafiny, ny reta-po aminy, reta-po amin'ny vadiny, ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny mpitandrina amin'ny vady, ny fikambanana ny olona sy dekonina, ny sampana rehetra, ary ny fiangonana ray manontolo izay tonga nankahery sy nitrotram-bavaka ny fianakaviana tamin'ny fahalasana ny Andrianarivelo Kristina. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fidianareo. Ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Dia tahak'izay ndra raha ny fiangonantsika revana ho an'Andriamanitra ny voninahitra.
ankehitriny tsika ry havana iroso amin'ny fanolorana ny fanomezana ny rakitra ka ny feonjava-maneno no anatanterantsika izany dia efa homantsika sady ny hira fa 7 mbola manatitra ny fiarabana ho atsika mpianakavy finoana fiadanany tompony ho anareo mijoro eto ny tenako solo tena birao mitatany any akany Daniel Rabera anao fanetanana fo eo atsika komity rahatsahivana moa ny komity solo tena sampana velona misy eto amin'ny fiangonana efa nisy ny andro natao tamin'ny herinandro lasa maro nanoana ny andro nefa tsy vitsika eo rehetra tonga ka mbola hiataniny tsika ny amin'ny fotoana lehibe dia ny amin'ny asabotsy 2 avril ho avy zao misy asa lehibe ho ataontsika amin'io dia ny fanaovana ny état de lieu ny akany ilainy izany mba ahafahana miroso amin'ny vina izay efa napetraky ny fiangonana ny ampiasaina ny akano fitadiavam-bola loharaha-maharitra ho amin'ny fitandremana koa iangaviana itsika komity mba andefa solo tena mavitsika ny fotoana dia anomboka amin'ny 7 ora eto ampamarana indramiko ny teny amin'ny epistily voalohany amin'ny Koritianina 5:12 andininy 12 toy izao fivaga amin'ny teny tahaka izany koa ianareo raha mitady raha fatrapanirany zava-panahy dia izay ampiandrosin'ny fiangonana no tadiavo indrindra man'Andriamanitra rerany amin'ny voninahitra sotra tompoko. Pasteur moa sady estike ihany moriavana no pasteur dia mety ihany zany ho atambatro ny fanetanany estike izay dinidinika hoentina amintsika fatatsika riavana fa araka ny fitsihan'ny fiangonana dia vokatry ny estike amin'ny alahady ho avy zao dia manentana antsika rehetra riavana hitondram-bavaka an'izany ho tonga hiara mivavaka ary anolotra izay nitahin'ny tompo atsika koa anomanana an'izany sampana tanora zany fa rehefa misy asa atao eto am-piangonana dia matetika hoe izany tanora izany tanora tonga riavana amin'ny fotoana izay anoanantsika ny tanora indrindra amin'ny asa izay ataony dia samy ifampivavaka sy ho avytsika amin'ny alahady ho avy zao ny faharoa riavako dia mba manasa atsika katekomenina teo aloha fefapandray fanasan'ny tompo ankehitriny nanomboka tamin'ny taona 8:12 7:12 2:12 2:12 nanomboka tamin'ny 2018 zany ka hatramin'ny 2021 mba mitsangana hoe nareo zanako efa mpandray mantsy nareo ato ve nareo satsy ato ndre zareo betsaka ihany ny tonga betsaka ihany teo mbola tsy tonga kanefa zava-dehibe ny fahatongavanareo zanako ny fanetanana dia zao tao anatin'ny fampianarana sy ny fanetanana atao anareo dia ny hoe rehefa vita ny fianarana katekomenina dia mbola miverina ny amin'ny sekoly alahady ianareo misy ao ny sekoly alahady ho an'ny olon-dehibe misy ao ny dingana izay tokony mbola hidiranareo ihany koa dia manomboka amin'ny herinany io manantona amin'ny fianarana sekoly alahady fa tena mbola zava-dehibe amintsika ny fanohizana an'izany satria raha mijery anareo dia mbola be dehibe ny ao anatin'ny fahatandroana dia mirahasoa anareo zanako afaka mipetraka ianareo ny fahatelo riavany maro tsika rehetra izay nianatra niofana taony tany amin'ny sama ho an'ny sekoly alahady taony tany amin'ny sefala sy no dapartany fa nisy koa nianatra sy niofana tany amin'ny setelo tato ambaton'akangy zany ko anao riavako izay nianatra tao amin'ny setelo ianao vita somatsara ny fianarana sy ny fifananao tao a mbola tsy narabana teto am-piangonana ianao dia manantona tao amin'ny fandrarana mba azahoana mandamina fa rarany sitsiny loatra raha ifampiaraba ihany koa isika satria mitovy ihany ny setela ny sefala ny sama ny voatokana mpiandry samy miofana hanompo an'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany dia rarany sitsiny loatra raha ifampiaraba sy ifampirasoa isika rehetra ao anatin'izany araka nefa iantsika teo ihany koa riavana dia misy zanatsika izay iroso midingana tsaratsara kokoa dia ny amin'ny fanambadiany zany voalaza teo ny anaran'izy roa ohatra nefa hitako eto amin'ny fanakaiky plasy ihany izy roa dia mba mitsangana nareo roa amin'ny toerana misy ianareo hoe ndreo izy roa zany izay voalaza teo ny anarany iroso amin'ny fanambadiana amin'ny 7 ny volana aprily ho avy zao
raha miaraka eto koa ry havana ny fianakaviana izy ireo dia manasa anareo hitsangana hoe fianakaviana dia fantatra tokoa ry havako fa amin'izao vanim-potoana izao dia vanim-potoana sarotra tokoa kanefa rehefa ao tokoa le antson'ny tompo sy ny fankatiavana dia tsisy masakana ny tsirosola indrindra amin'izany hoe fanambadiana kristianina zany dia miraha soanareo izay mba tanteraka izany somatsara ombinin'Andriamanitra amin'ny fahasalamana ombinin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra tahaka ny efa namenany ny fanahinareo ihany dia ifampivavaka isika tompo misaotra anao indrindra noho ny amin'reto tanoranao roa reto izay manana fikasana tsara iroso amin'ny fanambadiana ianao Jesosy la efa nampiaona azy ireo nampitoetra tao anatiny izany fanahin'ny fankatiavana izany indrindra fa ny fikasana tsara iroso amin'ny fanambadiana ianao ny nomba azy ireo andamina ny zavatra rehetra mba hisehony ny voninahitra ao ary tsy izy roa ihany fa ny fianakaviana roa tonta mba hatanteraka tokoa ny fifaliana sy ny fiadananao indrindra ny fankatiavana izy ireo dia amin'ny anaranao Jesosy nanonona izany mivavaka izany misaotra tompo amen afaka mipetraka ianareo ry havako farany ry havako alahady farany volana moanio fotoana fiarabantsika ireo rehetra manana tsingerin-taona amin'ity volana martsa ity zany misy manana tsingerin-taona anio mihitsy ara misy ny mbola amin'ity herinandro ity anasanao ry havako izay manana tsingerin-taona volana martsa mba mitsangany eo amin'ny toerana izay misy ianao dia manasa anareo ry stika namako a mba hoeny amin'izy ireo izara ny fanomezana izay atolotra ny fiangonana azy ireo amin'ny alanany sampana tanora kristianina manam-pizaran'ireo tanora ireo ry havako dia izao no tenin'Andriamanitra izay fanomezana atolotra anareo manao hoe raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany izao no natoko 710 ny andininy 710 hotoavin'ny tompo aminareo tokoa ane izany ka zay rehetra irin'ny fonareo ka mifanojo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho taterahan'ny tompo tokoa ane izany dia hivavaka isika ry havako tompo misaotra anao indrindra izahay ny amin'ny reto ankizy tanora lehibe izay manana tsingerin-taona sy hanana tsingerin-taona amin'izao volana martsa izao hotoavinao amin'ny tokony tompo ny teninao ka ny fanahinao ny tarika azy ireo mba azao ny mangataka aminao tompo izay rehetra mahasosy mahatsara azy indrindra fa ny manodidina azy ka hatonga azo vavolombelonao eny ny fanahinao ny ampatsiaro tompo fa tsy mifarana amin'izao anio izao mitantananao sy hitahinao ny fiainany ko ataovy mahatoky anao izy mba hatsiarovany fa hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao ny fombanao dia amin'ny anaranao Jesosy no anonona izany mivavaka izany misaotra tompo amen isika rehetra afa hitehaka mariky ny fiarabantsika azy ireo afaka mipetraka ianareo ry havako dia ho an'Andriamanitra ry havana ny voninahitra fa ny fanahy masina kosa ho amintsika rehetra azahoantsika mahantanteraka izay rehetra tandrify antsika tamin'izay rehetra nambara teo iany ary iroso amin'ny fanolorana fanatitra tsika ry havana ao anatin'ny feon-java-maheno iara-mitsangantsika ao mpanolorana izany
mihira fa 3:7 ny andin'ny faharoa no iarahantsika mihira andorana ny rakitra 3:7 ny andin'ny faharoa. Mipetraksika to. Mialohany andraisantsika ny tsodrano izay ho atolotry ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny zadraraha dia ho ataontsika ny raha voalahatra 7:900 ny andin'ny voalohany sy faharoa. Tsangantsika to. Raisoa amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ry avako malala fa ho tanteraka aminareo tsiraray avy ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe mba ho ataon'Andriamanitsika mendrika ny fiantsonany ianareo ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana
mba hankalazainy eo aminareo ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary ianareo amin'ny kosa araka ny fahasoavan'Andriamantsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Petraka isika mivavaka mangery. Ho an'Andriamanitra tokana ray zanaka fanahy masina rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ivoaka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo aoriana amin'ny fiokira dia mandehana amin'ny fifalian'ny tompo. Isika mpandray fanasan'ny tompo kosa hiatrika ny fiomanam-panahy.